Sambatra ny olona izay voavelany elony sy voasasa ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isainy Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Fafaka isika rainay izay any an-danitro misaotra sy mankasitraka anao zahay anomenao izao fotoana izao, apetraka ifehana ampelantananao zany amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Eny ary ry havana malala, faly miarabantsika rehetra indray anatratra izao sabata izao izay solonay tena avy ao amin'ny fiangonantsika adventiste mitandrina ny an'ny fafito ao Avaratra Akatso ty Antananarivo. Ka manonona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy isan'ny tokantrano izay manaraka an'ity fotoam-pivavahana ity, ka ny faniriana zany engany mba ahitantsika fifaliana miaraka amin'Andriamanitra sy anivozantsika hery ity fanatrehantsika ny fotoam-pivavahana ity miaraka amin'Andriamanitra amin'izao sabata masina zao.
Andeha isika hiaraka mamaky teny izay voasoratra ao amin'ny Ezekela. Ezekela toko 4:20-20. Ezekela toko 4:20-20. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary omeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no ataoko ao aminareo, ary esoriko amin'ny nofinareo ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo. Hotohizantsika ao amin'ny Exodosy. Exodosy toko 4:20-20. Exodosy toko 4:20-20. Jehovah hiady ho anareo, fa ianareo kosa angina. Amen. Andeha isika hiaraka hivavaka amin'ity anio ity. Rainay izay any an-danitro, miantso ny anaranao izay amin'izao ora sy fotoana izao, ary misaotranao manokana ny amin'ny zavatra rehetra izay nataonao taminay tsiraray avy. Ankehitriny dia mangataka manokana izay ny amelanao ny elokay amindrahanao fo aminay tsiraray avy. Mangataka izay Tompo mba ho diovinao afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra izay tsiraray avy. Ankehitriny dia mivavaka manokana izahay ho an'ireo manana olana, manana fahasahiranana maro samihafa eo amin'ny fiainany. Vao izany olana izany amin'izao anio izao. Ampaherezo ny tsiraray avy, omeo hery ny tsiraray avy any amin'ny toerana rehetra izay misy azy ireo. Ary apetraka ifeony am-pelantananao ny zavatra rehetra, mba tena hanova ny fiainanay tsiraray avy ianao amin'ny fotoana rehetra. Tononona sy angatana ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tonga ty amin'ny ty fotoana lehibe ity isika izay manan-danja indrindra ao anatin'ny fotoam-pivavahana. Ary andeha isika hamaky ny ten'Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 2:7. Vakitsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izay rehetra nino dia ny ray toerana sady ny ombonany avokoa ny zavatra rehetra. Raha jerentsika ry havana izany ten'Andriamanitra izany, dia mampatsiahy antsika ny fotoana izay niaina ny fiangonana kristianina tamin'ny voalohany. Raha jerentsika mantsy tamin'izany dia niraisan'ireo kristianina avokoa ny fananany rehetra. Mety tsy nanana trano be izy ireo na vola be, fa rahantsika ny tantara tao amin'ny Asan'ny Apôstôly dia hitantsika fa nizara ny fananany rehetra ho an'ny sahirana ny vahoaka an'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany. Andehantsika hieny tantara fohifohy izay nisy tamin'ny vanim-potoana ny ainan'ny kristianina voalohany. Dia ny tantaran'ny Kamisy tamin'izany fotoana izany. I Kamisy dia olona anankiray izay niaina tao anatin'ny fahoriana tanteraka, ary niaina tao anatin'ny fahatrana. Tamin'izany moa dia mbola nanjaka ny firenena Rômanina tao amin'ny tanin'ny zareo, ary tsy maintsy nandeha any amin'ireny tafika reny, ary nanao asa momba ny tafika ary zareo tamin'izany fotoana izany. Kanefa rehefa nandeha ny fotoana dia nisy vahoaka an'Andriamanitra izay nitory manokana, ary nandre ny afatra Andriamanitra i Kamisy tamin'izany fotoana izany. Marihana fa tao am-ponjy izy, ary
ny aina tao anatin'ny mosary tanteraka kanefa ny nanampy azy tamin'ny fanoloratiana tanteraka reto vahoaka an'Andriamanitra. Koa ankehitriny dia miantso antsika Andriamanitra mba hanolo-tena tanteraka ary hanome izay ananantsika ho an'Andriamanitra ary tadiory ava-malala isany. Fa na isika mameo an'Andriamanitra dia hitombo fananana hatrany, na isika tsy hamikitra hatrany izay eo an-tanantsika ary dia mitotongana hatrany fiainantsika. Koa miantso antsika tsirairay avy mba hanao fanandramana manokana ho an'Andriamanitra ny ten'Andriamanitra. Amen. Andeha hiaraka hivavaka isika. Jehovah Andriamanitra, Tomponay tsara indrindra an-danitra, misaotra anao izahay satria nomenao fotoana manokana izay ahafahanay manao fanandramana manokana eo anatrehanao. Koa ampio izahay mba hanolo-tena bebe kokoa anao ka hanana fandavan-tena amin'ny fanomezana ho an'ny malahelo. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana mivavaka. Amen. Dia tonga eo amin'ny fotoana natokana ho an'ny ankizy.
Ny tantarantsika androany a dia mitondra ny lohateny hoe fo vaovao. Fo vaovao. Za dia tena anisan'ny olona mankafy radio. Nefa ny tao an-tranoko a dia tsy nanana fahafanana nividy izany a. Indray andro anefa rehefa nanam-bola a dia nahita mpivarotra radio. Dia nifampiresaka izay sy le mpivarotra dia rehefa nifanaingo izay a dia nividiko a ilay radio. Rehefa tonga tany an-trano ary a dia napetrako ny prizy a dia nikitikitihako daholo ireo bouton rehetrarehetra teo nefa ny tsy nentina nandefa feo mihitsy ilay radio. Dia teo a lasa saina hoe dia sy mave zany ty radio ty. Rehefa izay ary a dia niantso mpanamboatra. Rehefa tonga tao ilay mpanamboatra dia nandinika an'ilay radio dia izao ny fanontany napetra tamiko. Efa nosoloanao ve ty lampy ty? Dia gaga be a. Lampy? Ka tsy maintsy soloina? Fa raha tokony soloina hoa dia soloy. Rehefa vita ary ny fanoloany an'ilay lampy a dia naverina nandramana indray ilay radio a dia feo nafinaritra be a no nivoaka tao aminy. Rehefa lasa ary a ilay mpanamboatra dia teo a lasa saina. Tahaka ny radio iny koa isika olombelona. Simba ny fahotana ary feno faholotona ao anatiny. Nefa misy mpanamboatra anankiray a izay mahay manadio antsika. Dia tsy iza tsy iza izany a fi Jesosy. Dia izany ny voalaza sy voasoratra ao amin'ny Ezekiela. Ezekiela 4:30, andiny 4:20. Ezekiela 4:30, andiny 4:20. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko anatinareo. Ary esoriko amin'ny nofinareo fo vato ka omeko fo nofy ianareo. Izany lesona lehibe izany a dia tena manan-danja tokoa eo amin'ny fiainantsika olombelona ka tokony ho raisintsika lesona ho amin'ny fiainantsika mandrakizay. Hiaraka hivavaka tsika. Andriamanitra, misaotra anao izay satria nomenao an'ity fotoana ity a ny anaranay izany lesona lehibe izany. Jesosy ao diovy ny fonay satria maloto izahay. Izay Jesosy nirianay sy angatanay amin'ny anaranao. Amen. Eti anda, landa,
izao fotoana izao dia fifaliana hoany miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka izao tenin'Andriamanitra izao ary ny firariana dia hitondra fampaherezana ho anao ity tenin'Andriamanitra izay hozaraina aminao ity ary andraisanao ihany koa torolalana izay hoentinao indray manavao ny fiainam-pananao miaraka amin'Andriamanitra. Ivavaka isika tompoko mialoha ny andinitsika n'izany teny izany. Rainay izay any an-danitro, andinika ny teninao izahay, omeo anay ny fahendrena, toloro saina izahay, ahafahanay mandray lesona avy amin'izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Amin'ity anio ity dia tiako ny mizara fampaherezana ho anao izay manaraka izao fandarana izao, ka andeha tsika hanokatra ny baiboly izay voasoratra ao amin'ny Exodosy toko fa 4:10. Exodosy toko fa 4:10 dia manomboka amin'ny andininy 7:10 ka hajantsika amin'ny andininy 9:11. Izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Mosesy tamin'ny olona, aza matahotra ianareo, mijanona fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehovah izay ataony anareo anio. Fa ny Egyptianina izay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. Jehovah hiady ho anareo, fa ianareo kosa angina. Ary Jehovah tamin'i Mosesy, nahoana no mitaraina amiko ianao? Lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Ary ainga ny tenao dia ahinjiro ambony ranomasina ny tananao, ka sarao ny rano dia andeha maky eo afovoan'ny ranomasina mandiha tany maina ny zanak'Israely. Ao anatin'izay vaky tehan'izay ry havana dia izao hoe lesona 5 no hosotomintsika ao anatin'izay. Ny lesona voalohany hosotomintsika dia izao hoe aza matahotra, manoloana an'ireo tebiteby ianao amin'izao fotoana izao, manoloana an'ireo ady sarotra izay atrehanao eo amin'ny fiainana, dia asain'Andriamanitra ianao amin'ity anio ity tsy atahotra. Tsy tokony atahotra tsika manoloana an'izany satria eo Andriamanitra izay miara-miady ny adintsika amin'ny fotoana rehetra. Lesona faharoa dia izao hoe mijanona na miandry. Mila mijanona isika na miandry. Tahaka ny zanak'Israely izay tsy maintsy nanao an'izay toe-javatra izay. Inona moa ny atao hoe mijanona na miandry? Tsy mipetra-potsiny isika na mijanona na miandry ao anatin'izay fotoana izay, fa mila mivavaka isika. Mila mametraka ny fiainantsika manontolo eo am-pelantanan'Andriamanitra isika ao anatin'izay fiandrasana izay. Ary ao anatin'ny fiandrasana ihany koa dia izao hoe mila manaiky ny fitantanan'Andriamanitra ianao. Mila ekenao ny fitantanan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ataovy mafy ihany koa ny fifandraisanao miaraka aminy ao anatin'izay fiandrasana izay. Avelao Andriamanitra no anao ny adinao, fa ianao kosa dia mila miandry azy ianao anatin'izay fotoana izay. Lesona fahatelo sahady isika amin'izao fotoana izao. Lesona fahatelo dia izao hoe mila mangina isika, mila mianatra ny mangina isika. Betsaka ny toe-javatra izay mety iainanao amin'izao fotoana izao. Eo anoloan'ny tabataba ny fiarahamonina, eo anoloan'ny fanomezan-tsiny ataon'olona anao dia tsy maintsy mianatra ny mangina ianao. Tsy maintsy ilainao ny mangina. Aza manome tsiny mpitarika ao anatin'izay rehetrarehetra fa mila mangina ianao. Manaraka dia izao hoe ajanao ny mety ho fihevitr'olombelona, ny mety fisainan'olombelona ao anatinao dia ajanona avokoa izany zavatra rehetrarehetra izany. Avelao Andriamanitra hanao ny asany eo amin'ny fiainanao, fa ianao kosa dia mangina. Rehefa hitantsika harantsika tsara ny tantara eto, dia rehefa navelana angina ny zanak'Israely dia nanao ny asan'Andriamanitra tao anatin'izay. Tsy mba tianao ve no ahafahan'Andriamanitra miditra an-tsetra eo amin'ny fiainanao? Tsy mba sitrakao ve no hidiran'Andriamanitra an-tsetra eo amin'ny fiainanao?
lesona manaraka indray dia zao hoe lesona fahaefatra dia hoe mandrosoa fa nahoana moa tsika no tsy maintsy mandroso isika satria tsy azontsika atao no mijanona eo amin'ny fiainana ka izay no tsy maintsy androsoantsika ao anatin'izay fandrosoana zay nefa dia zao hoe misy sakana eo aloha kanefa tsy maintsy mandroso isika na eo ary ny sakana dia tsy vahaolana mihitsy no mijanona fa tsy maintsy mandroso isika. Ny fitentsika eo amin'ny andavanandro manko dia zao hoe mpanentsika tozoro afara fa eto kosa zany dia ampahafantarina antsika fa raha te handroso isika dia tsy maintsy misy sakana eo alohantsika ka tsy maintsy mihoatra an'izay sakana zay ihany koa isika. Misy olona efa lasa eo alohanao kanefa mametraka sakana izy mba tsy efahanao mihoatra azy, tsy maintsy mandroso ianao nefa ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Ankatao Andriamanitra mba hanome hero anao ahafahanao mandroso bebe kokoa. Ny lesona fahadimy farany izay hodinitsika dia zao hoe aingao ny tehinao satria baiko izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Mosesy izy io, mila manainga ny tena i Mosesy mba hahafahan'Andriamanitra miditra antsehatra ao anatin'izany fitantanana izany. Inona ny atao hoe manainga ny tena? Manainga ny tena ry havana dia zao hoe tsy tena arabaky teny akory izany fa tenin'Andriamanitra. Tia ny tena izay ananantsika amin'izao fotoana izao. Mila aingatsika ity tena ity mba hitondra fitahiana ho an'ny hafa. Mila hasandratsika ny filazantsara ary mila zaraintsika ny vaovao mafalina izany filazantsara izany. Izany ny atao hoe manainga ny tena. Rehefa nasehon'Andriamanitra anao ny fitantanany, rehefa nasehon'Andriamanitra anao ny fidirany antsehatra teo amin'ny fiainanao, dia zao hoe aza tazomina ho anao samirery zany. Fa mila zarainao amin'ny hafa, mila ainganao ny tenao mba hitondra fitahiana ho an'ny olona. Tsy sanatria kory hikapoana olona ny tena, fa hitondra fanasitranana ho an'ny olona tsirairay avy, hitondra fampaherezana ho an'ny olona tsirairay avy. Andeha ho fitiantsika izay lesona 5 izay nivelabelarintsika tamin'ity anioto izay. Ny voalohany aza matahotra, mila tsy matahotra isika eo amin'ny fiainana. Faharoa dia zao hoe mijanona na miandry. Ny fahatelo dia ilainao ny mangina manoloana an'ireo tabataba sy fanomezan-tsiny ataon'ny olona aminao, dia mila mangina ianao fa Andriamanitra kosa avelao anao ny asany. Ny lesona fahaefatra dia zao hoe mandrosoa. Tsy ilainao ny mijanona fa mila mandroso ianao mba hahafahan'Andriamanitra mahita ny fitantanana izay ataony ho aminao. Ary ny lesona fahadimy farany dia zao hoe mila manainga ny tena ianao. Mila manainga ny tena ianao mba hahafahan'ny hafa mahery vokatra izany fanainganao ny tena izany. Ary ny firariana dia zao hoe ho tanterahanao zany teny zany, ary tena hampahery anao zany teny zany amin'ity an'ity, hitondra fitahiana, hitondra fahasoavana ho anao. Andeha hoentiko ambavaka ianao izany manaraka izany teny fampaherezana zany amin'ity anio ity. Hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, ankasitrana ianao ny amin'ny fizarana ny teny fampaherezana ho an'izao mpiaino sy mpijery an'izao fandarana izao. Mangataka aminao izahay mba hiditra antsehatra ho amin'ny fiainany tsirairay avy ianao, ka nitory lalana rehetra izay nomena dia mba tena ho tory lalana tsara ho an'ny tsirairay avy izany, ary tena hampahery ny tsirairay avy izany teny izany. Asandratray mivavaka ary tononona amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
no misy vonjy tena azo antoka fifalina nomena tsy ho tapitra mandrakiza fiadanana no tsapakora eo anilanao Jesô fa nahoana mono saiko ny mihira toy izao satria nomena ho any lamba mpamarinanao ny sambatra itoeranao Jesô malalako raisoraisore ny saotra tolotro fa tena vokatry ny fo Jesô atolotro hoanao zao tenako iza na tsy mendrika zare atokany hoanao fa vononao anarady na homorana ho sarotra ianao no ianteherako ka tsy mba manantahotra fa nahoana mono saiko ny mihira toy izao satria nomena ho any lamba mpamarinanao ny sambatra hitoeranao Jesô malalako raisoraisore ny saotra tolotro fa tena vokatry ny fo fa nahoana mono saiko ny mihira toy izao satria nomena ho any lamba mpamarinanao ny sambatra hitoeranao Jesô malalako raisoraisore ny saotra tolotro fa tena vokatry ny fo iaraka ivavaka isika tompo ray tsara indrindra ny an-danitra misaotra ny anaranao masina izahay satria dia feno ny teninao tamin'ity sabata ity koa mangataka aminao ry izahay ny mba hampitoeranao ny teny eo amin'ny fiainanay tsirairay avy ka mba ho toa eo amin'ny fiainanay ny teny rehetra izay nambara ka androso izahay tsy anatahotra izahay amin'izay zavatra rehetra ataonay ary ianao ny tay ny mpiano tsirairay avy ka mba hatoky ianao ary tsy anatahotra ihany koa ny tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana mivavaka amen